Akory koa he. Salama daholo. Anazava ray minitra fotsiny aho mahakasika ny raharaha niseho omaly sy ny resaka raharaha fanampera io. Izay miteraka devitra be aho io. Voalohany dia mankasitraka ny ray aman-dreny fanampera aloha tonga nanotrona nihetsika tao ankily malinika omaly. Nasain'ny filoham-pirenena izy ary nasain'ny filoham-pirenena amin'ny maha mpanohitra ny bazy azy sy ireo fikambanana izay manohitra ny bazy io. Zay no zava-niseho omaly. Nasaina izy ireo, nohenona izy ireo ary zay ny tena important omaly iny, ilay filoham-pirenena sa miatrika an'ireo olona izay tsy mitovy hevitra aminy, miheno an'ireo olona izay mbola manana ahiahy tamin'io bazy io. Zay ny important niseho omaly. Fa misy tsy mahazaka an'izay fifanantonana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpanohatra ny bazy zay dia niezaka nandeha nandrangotra any kolonel fanampera rehefa vita ilay hetsika tany ankily malinika ka dia tonga tany nitady azy tany mihitsy ireo télé eto Toliara dia nanontany azy ny zavatra tsy niteneniny. Ianao ny pour base zany nanaovana an'ilay ray aman-dreny nefa mbola tsy ary nisy ny teny na ny paziko teto jerevo ny vidéo ny efa navoaka ny ao amin'ny présidence fa mbola tsy ary ny teny hoe pour base ny ray aman-dreny fanampera. Fa zay no entina nandrangitana azy. Ianao ny pour base dia ny vidéo anao tsy avoakan'zareo. Efa hain'zareo ny tempérament ny ray aman-dreny fanampera dia manipulena tahaka izay. Zay no mampalahelo hoe ray aman-dreny be ohatrany iny izay loloavina tapony loha dia manipulenareo amina zavatra ohatr'izany. Zahay niezaka nitondra azy akitsy-po, nihenony izy amin'ny mampanohatra azy, tsy nisy influence na kely, tsy zazakely iny akory. Fa tena hoe teneno ray aman-dreny soucinao hoe inona ny antony mahatonga anao tsy pour base. Jereo le vidéo tena sans filtre iny, tsy zavatra ny namboamboariny iny fa ny zavatra ny teneniny navoaka tao. Fa ny zava-dehibe dia ny fahasahian'ny président nanotrona any ireo mpanohatra ireo. Zay ny tena zava-dehibe tao ary zay koa ny tsy ampy anketra amin'izay ny fanatonana eo amin'ilay tsy fitovian-kevitra. Zay ny tsy ampy hatramin'izay. Fa misy tsy mahazaka an'le izy dia niezaka nanao manipulation rehetrarehetra tany ambadika tany, niezaka nandrangotra an'ilay ray aman-dreny dia mampalahelo raha zany ny pratika sy ny fomba fanaovana politika eto an-tanàna. Ka tsara ny olona moa no mitsara rehefa avy eo hoe iza ny tena manao politika honnête, iza ny manao politika sadasada tahaka ireny. Fa dia tsara mpahafantariko anareo vahoaka fotsiny zay ny zava-nisy omaly, nasaina izy tompoko, nihenony izy ary zay fifanatrehana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohatra zay ny tena important omaly. Mankasitraka to. Valy miarabantsika manaraka ny page eto amin'ny Facebook, page ny mpaoremilora olona revosolona valina. Aty Toliara tsy miroro zany sika miainga amizao agnaty posy. Ndray posy ka koa zala olona avao koa izao. Sakory koa Valy. Ino mba resaka Toliara koa? Zao zany itovizana amin'ny olona rehetra dia tonga dia Toliara koa ny tena rehefa nasaina. Satria ny tena dia zanatanin'ny Toliara boka Betroky ny concerné anay zany le base ny Toliara. Amin'izay mampiconcerné anazy zay zany dia rehefa inviteny anao na iza mi-invité anao mahafolo ny syndicat ohatra dia mi-invité ihany ho mpanohitra reo raha manao conférence de presse dia eo za manatrika mihaino azy noho ninona fifanajana samy malagasy. Dia tonga taty koa zany rehefa invité zay mahazanatanin'ny Toliara, zay ny cadre ny Toliara mahakasika ny zao ny zavatra mazavaina mahakasika ny base dia zay omaly dia misy zavatra ny tranga satria mi-invité-na koa reo fikambanana mazoto zay manohitra ny base Toliara. Tonga tao ry zareo namoaka ny avion pony dia ni-invité-na koa ny ray aman-dreny colonel fanampera ray aman-dreny tanàna azy. Dia tonga teo ni-invité-na koa reo pour ny base dia samy tonga teo daholo. Misy ny observateur dia misy ny olona nomena fitenenana. Zay moa zany anisan'ireo tsy nahazo fitenenana fa kosa anisan'ireo nasaina dia tonga
satria zay ny olana eto Madagasikara rehefa sainanao zany de tsy tonga sisy ary ny zavatra hita tamin'ny kabarin'le ray aman-dreny fanamperana de hoe tsy naneho izy hoe pour une base fa nanazava fotsiny hoe misy technicien nanazava aminay fa za spécialiste matierana resaka fasimainty sy ny sisa ary izy tsy niteny na de raita anatin'ny kabariny hoe pour ny orinasa base sy ny tetikasa base fa noho ny taty aorina natao zany le débat regny mantsona hoe communication ataosika populaire le izy tsy fantatsika ny fandikana azy regny zany communication hoe omeny filoham-pirenena fitenenana daholo ny olona rehetra amin'ny masom-bahoaka eo samy mamoraka ny fomba fijeriny mahakasika ny orinasa de misy manao kabaro hoe pour de misy manao kabaro hoe contre fa ny zavatra nitranga de ty isan'ny mampalahelo kely ihany fa tsy mahafaly ny mpanao politika izay manohitra ny orinasa base ny fahatongavan'le ray aman-dreny manohitra an'le izy fa n'le présence noho le fandrajana ka nahatonga ny fanirahana mpanao gazety nakany antranony de nentina tany amin'ny studio nampitenenina anatina hatezerina ary mbola nasiana fitaka be vava nefa ray aman-dreny be lonaka hazomanga no fitahinao hoe nalefa ao amin'ny Facebook fa pour ny base ianao nefa zavatra tsy nisy ka mitaonany moa zany za efa miresaka matetika amin'ny ray aman-dreny colonel Vanapera hitako ny trano misy azy matetika miresaka zay na zaka tekara taloha de tavaresaka zay roa na tamin'izao akehitry zao hitanareo le sary navaokako de tafaresaka ihany koa izahay roa fa 63 ans izy de manana taperamama miaramila azy zay mahavy atsimo andrefa anazy de manana réaction chaud mitovy amiko na za zany miteneninao zany satria za sy ny kabary hoe pour le base de misy mpanao gazety zay amin'ny radio tsy miankina ny nakazy tany nanao le montage de nirangitina izy hoe enao ny pour base fa zay ny malaza amin'ny Facebook eo ary ny mahagaga fa tsy nipibolena amin'ny pazin'le présidence ny le kabarinao fa misy zavatra konokononina any de nisendaotra le ray aman-dreny de nanao réaction chaud de tratran'le piège ny zavatra salamreny na izy ihany koa tokony-bata anazy de tokony nahalala hoe za sy niteny tokony nandazana izy tsy niteny an'izany aho fa matozy fantany zalahy ny réaction sy ny sisa na izaza amin'ny toeran'le zanaky n'ilay colonel ray aman-dreny be de raha fantatra ny marina ny aorina agny de mety mitezitra ihany amin'le manipulateur le nampanao comme azy de magnino olobe ty veretsika any manipulena politiquement de manao déclaration anatin'le colère anatin'le hatezerana de tratran'ny piège de avy eo ny hamerenany an'io zao manahirana de zay ny antsoinatsika malagasy rehetra hoe aza atao kilalao zalahy ray aman-dreny fa lona kenge igny olobe amin'ny tanà ka fitahitsika hoe tsy nivoaka amin'ny Facebook ny resaka anao de anao hony niteny hoe pour une base nefa za vavolombelo témoin za oculaire parce que j'étais là hier teo za tsy niteny pour une base ny colonel Vanapera ny ray aman-dreny Vanapera fa ny zavatra niteneniny de hoe zao ny misy anekena inazy fa mba asianareo explication scientifique asianareo explication environnementale asianareo explication sociale et économique le izy de anaovantsika débat averina boka amboalohany le débat zay niteneny fa izy tsy niteny pour une base fa le présence ny teo no ny piégevanareo azy teniny zavatra tsy niteneniny anatin'ny sous l'emprise de la colère satria rangitinareo izy de niteny akatezerana fa raha zaho nitoerany zanaka an'io tsy nekeko ny raiko na ny ray aman-dreniko no piégena anatin'ny zavatra salamy zany fa tena mampalahelo lalaovina raha politika de falifaly zay nareo fa nanao ny déclaration le ray aman-dreny nefa ny hamerenana ny zavatra salamy regny manahira ka zay no antsokony mpanao politika malagasy misy ny pour de misy ny contre de misy ny observateur zay reto mbola tsy niteny mahakasika ny zavatra rehetra inona niteneninay fa ako observateur mato zay tsy nampitenenina de observateur nafa tsy zay koa zany tsy nampitenenina hoe de ho tezitra ka mba manaova politika mahitsika de aza misy mela haine foana manaparitaka ny zavatra raha fotsiny le fankahalalana fa manjary mahamenatra sy manahirana le izy de niazy zany le ray aman-dreny lalaovinareo mpanao gazety sy le olona manana vision hafahafa
satria nareo zany rehefa contre de tsy fanatrika amle olona contre nareo zany. De zany foana ve nataontsika eto Madagasikara hifankafa. Azo atao nefa miady hevitra, azo atao manao débat, azo atao manokatra débat sur le plan régional na communal, azo atao koa mampanao référendum amle olona zay hitrandrahana any hoe ekenareo sa sy ekenareo le izy. De atao vonitsangatanana, izany tsy manaiky, ino ny antony tsy anakena, izany manaiky. Mety misy maro anisa manaiky koa, de misy maro anisa tsy manaiky. Fa le fikafika salam regny fangalana baraka ray aman-dreny sy fampangitana ray aman-dreny hamindranao ny hainanao amin'olona anankiray. On parle de Madagascar ankery zareo, on parle du pays, on parle de notre avenir fa tsy resaka fankalananao olona anankiray misy tomanao ray aman-dreny ampanaovanao ny zavatra tsy tokony ampiteneninao ny zavatra tokony tsy teneniny, ampandranitinao ny zavatra tokony misy tsaranitra azy de ranitra izy zao de falinareo. De nefa raha izy zany fa nifampiantso zao sy ny colonel Fanapera hoe ahoana koa regny ohatrany lasa masika be anao ka zaho izy nitenenina hoe tsy navoaka Facebook ny kabariko de nitenenina koa hoe pour ny base eo namoa ny tsapasika azy satria izy isany manombotra ny base fa présence ny azo fifanajana na tonga avany teo. Ka de makasitraka atsika rehetra manao tour de ville ny Toliara tsy miroro moa zaho eto koa mampamangy aby tsika aby miarahaba tsika aby pilongo aby sika samy eto de makasitraka tompolay makateliny tompoko avy.